Nambarany mpitantana ny orinasa Moandesa izay mpiara-miombonantoka amin'ny agence Premier Ligne izay mikarakara ity hetsika Azia Injoitimo fa anisany nanano sarotra ny fifaninanana eo amin'ny sehatry ny hazan-dranomasina ny fiovaovan'ny toetrandro na misy azy izany dia miezaka manatsara ny tolotra izy ireo. Dimy taona taloha zao malagasy ny fifaninana tao anatiny. Telo taona lasa talohan'izao dia misy fidiro ireo mpandraharaha vahiny ao anatin'ny sehatra ny zo izany hoe misarotra ny fifaninanana na eto amin'ny tsena anatiny izany na any amin'ny fanondranana. Amin'izao fotoana izao dia misarotra foana izany satria misy seho hafa mihitsy amin'izao ny fiovaovan'ny toetrandro izay mahavoamaika manasarotra ny fifaninanana dia izahay ny traikefa nanananay nandritran'izay 20 taona izay dia hoentinay foana eo amin'ny sehatra ny tsena rehetra zany manamafy hoe hainay ny asanay dia tsy teny izay hoe tsy matahotra fifaninanana fa miezaka izahay manatsara hatrany sy manome lanja hatrany ny vokatra hazan-dranomasina Madagasikara. Izahay moa dia miara-miasa mpanjono madinika izay tsy manana sambo tsy manana hoe fanjonoana industriel zany fa miara-miasa amin'ireo mpanjono madinika ireo dia miezaka ihany miezaka hatrany izahay manome hery sy manome an'izay fitaovana azonay omena mba ahafahan'ireo mpanjono ireo mitrafaka ny hazan-dranomasina Madagasikara. Ekena fa mihena ny vokatra zavatra nefa mahita hoe ny ranomasina Madagasikara dia midadasika tokoa ka raha voafehy ny hoe ireo fanjonoana tsaradrany any amin'ny rehetrarehetra any mbola misy sotrandrahana ny hazan-dranomasina Madagasikara. Manarak'izay raha teo efa samy mijery angamba ny mpandraharaha rehetra amin'izao mirona amin'ny fanaovana aquaculture fepetra iray ahafahana mba mampifandanja izay hoe fanjifana ny ressource naturelle izay zany mba ahafahana manohy hatrany ny fandraharahana ny hazan-dranomasina Madagasikara.